Mba miverina eto fa ohatran'ny hoe lasa daholo ry andrarezina rehetra ry rony siseny dia izay vao mody mamiantsoantso anahy eto ry zareo hoe ao aloha mba asio vidéo kely. Fa tsy maninona fa zaho tsisy atao. Dia zavatra resahako anareo voalohany ilay momba ilay izaho ilay olo-malaza. Momba ilay izaho ilay star. Izaho mantsy star. Sao dia tsy fantatrareo. Na sao dia hodianareo fanina na mody adinodinonareo. Hitanareo, samy fiainan'olo-malaza izany samy fiainana star izany, video star izany tsy moramora akory izany fa tena manahirana. Manahirana mijery an'ireny olona mifanena aminao isan'andro ireny dia tsy maintsy manome fahafapo an'ireny olona ireny rehefa manantona anao izy satria ianao tsy andeha havinavina koa hoe ianao izany star dia hoe ao posez-vous, allez, fa ianao tsy maintsy mba misarika e. Dia nenahy moa izany ny ankamaroan'ny olona rehefa mahita anahy ako eny an-dalana na ohatr'izany dia tsy maintsy mihogahoga foana aloha izy amin'ny voalohany hoe jivelokely, jivelokely, iny jivelokely, jivelokely, tsy maintsy misy hoe kely. Raha tsy izay dia ilay hoe mpanakarena, mpanakarena, namandry na mpanakarena. Dia misy olona tsy mahay an'ilay hoe namandry na mpanakarena fa ataony hoe na mpanakarena na mandry. Dia misy moa izany ilay olona ilay tonga dia miteny hoe jivelokely, mahafinaritra be ny ataonao, izaho tena mpanaraka anao. Tena mitenana izy izany fa misy indray ilay olona tonoiny daholo ny havany rehetra mpanaraka anahy rehetrarehetra ohatrany hoe mamanay tena isan'andro dia tena tsy maintsy mijery an'i jivelokely, tena mpanaraka be mihitsy. Ny vadiko tena mpanaraka anao mihitsy, tena isakariva dia memery raopandrianao. Ilay kozinina anay izay tena mpanaraka be anao mihitsy. Ilay rafosa mianona minanina, ilay olona ao madika anay, ilay anona minanina. Dia misy koa ilay olona tsy maintsy miteny foana hoe ary izaho tena voahaingana mihitsy ny nahalala hoe ay ve tsy tena zazakely ilay hoe jivelokely e. Dia hoe ay ve olon-dehibe ilay jivelokely e. Ay ve lahy ilay hoe joely e. Dia misy koa ilay olona hoe anankiroa izy ohatra miaraka eny an-dalana dia mifanena aminao dia tena misarijika aminao izy. Bonjour jivelokely. Dia avy eo vao lasa ianao dia fosainy hoe ay kay be mombo be. Dia ny ankamaroany moa dia tsy maintsy hoe maka sary, tsy maninona ilay izy mahafinaritra. Fa indraindray fotsiny somary ela satria misy olona eo ke mba alaivo sary jivelokely atao sary hatrany ambony ka hatrany ambany izao dia alaivo misopirana, alaivo miorirana, alaivo lavidavitra, alaivo akakaiky. Ao ianao mba ataoko bisou dia maka sary manao bisou tsika, ao mba sakambiny tsara ako, ao mba hanao vidéo, atao vidéo dia ianao miteny an'ilay hoe izaho miteny an'ilay hoe namandry dia ianao miteny tamiko hoe mpanakarena izany hoe atodiko any aminao ilay izy amin'izay surprise ho an'ny olona. Ao ianao mba ataoko atsangory sa izany ataonao atsangory. Dia misy indray olona matetika rangahy izy tsy maintsy miteny amiko foana hoe mahafinaritra ilay ataony lahy fa tena mba tsinjo tsara ilay resaka politika ary izany re. Tena mba tsinjo tsara ilay politika fa tena izaho izany tena forcenana politika no tena marina. Dia misy indray olona mifanena aminahy dia tena tantarany aminahy daholo hoe fiainany rehetrarehetra ohatrany hoe ay ianao ilay jivelokely mahafinaritra. Izaho indray ihany ny anarako président ny association any ako dia miasa amin'ny resaka consulting koa. 2006 niala tany Madagasikara dia nivadiko dokotera dia ny zanako efa lehibe daholo efa any Canada ny anankiray dia any Afrique du Sud ny anankiray. Zareo miteny anahy foana hoe tongava aty ry dada mipetraka aty fa izaho tsy metiko. Ahoana ny andehanako any. Misy namako koa mipetraka any Suisse dia misy havanay koa any dia misy indray olona matetika indray izy vehivavy dia tsy haiko hoe fiheverany anay izany, fiheverana anahy ve izany efa olona niarany riarisa, niarany savika alika sy ny ambi-kisoa niaraka taminy fa tonga dia mitititiry tena be izy. Nefa izay vao eo dia ahoana ry ty tena ry ty tena ry ty. Fa angamo tsika sy ianao fantatra. Dia misy indray olona tena anaovany enquête complète misy ianao anontaniany daholo ny fiainanao rehetrarehetra. Ay dia iza izany ny anaranao feno sa tena hoe joely mihitsy ny anaranao. Ay dia firy taona izany ianao, dia firy taona ianao no taty an-dafy, dia inona izany ny tena asanao ankoatran'ilay manao vidéo sa io mihitsy dia anona izany ny anona, dia inona ny signe astrolozikanao, dia inona ny groupe sanguin anao, dia ianao hoe izany
Dia zany olona rehetrarehetra zany mbola tsy dia mampaninana mihitsy moa zany fa ny tena mandreraka anahy rehefa mifanena amin'olona dia ilay ataon'ny olona hoe eo mba asio blague kely e, na hoe eo mba ampimezy kely e, eo mba asio sketch kely e. Fa nareo ve raha ohatra hoe mifanena amin'ny olona hoe mpiasan'ny ohatra hoe comptable izy dia ho teneninareo hoe eo mba hanaovy bilan comptable kely e. Dia izay fotsiny no mba tiako tantaraina sy zaraina aminareo fa tiako be daholo nefa ianareo fa tsy hoe mahasosotra akory izany zavatra rehetrarehetra izany fa izay ilay fiainana star, vie de star. Dia ny zavatra tiako tenenina koa dia izao hoe mankalaza ny faha-roapolo taona ny Orange Madagasikara amin'ity taona ity dia manolotra fanomezana be da be anisan'izany raha ohatra ianao zany hoe mividy puce Orange vaovao ka mandany offre-na 2000 ariary isam-bolana dia omeny 20 minutes d'appel de 20 SMS de 200 mégaoctets internet isam-bolana hatramin'ny 30 novambra io fanomezana omen'ny Orange io ka dia araroty fa roapolo taona ny Orange miloko karaoty. Zay ka veloma daholo na mandry na mpanankarena e!